Zay ny amin'iny fa hatramin'izao kosa dia tsy mbola fantatra ny tena zava-misy marina mahakasika ilay lalao trano nandritrin'ilay lalao nokarakarain'ny OGS olona roa tokoa hatramin'izao aloha no samy mitonona ho tompon'ilay laharana finday ka hatreto dia mbola ao anatin'ny famotom-pitorana tanteraka ny tompon'andraikitra mahakasika izay. Tamin'ny voalohan'ny volana May 2024 no nataony fisarihana mahakasika ilay lalao SMS izay nikarakarain'ny OGS ka trano iray avy amin'ny orinasa mpanamboatra trano village no loka goavana tamin'izany. Olona roa no nilaza fa tompon'ilay laharana izay nahazo ny trano. Raha ny zava-nisy araka ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny OGS dia niantso ilay laharana nahazo ny loka izy ireo saingy efatra andro aty aoriana vao azo ny tompon'ny laharana ary lehilahy no nandray. Nilaza ity lehilahy ity fa tsy mandeha intsony io laharana izay niantsona azy io ny hariva fa laharana hafa no niantsona azy. Ny ampitsony io kosa nefa dia vehivavy indray no nandray ny laharana ary nilaza fa tompony io laharana io. Lazaina teto zany fa dia eo ampilatarany fitsarana ny raharaha ankehitriny ary nona fa dia tsy hoela dia azo valiny amin'ny hoe isa marina ny tena azo amin'ilay trano na koa hoe inona ny tokony fatao OGS raha ohatra ka sanatria hoe tsisy misy mianadareo ny tokony laharana. Alohan'ny faran'ny volana febroary zany mbola misy ny enquête ho atao amin'izay voakasika rehetra mihitsy ary nefa io ny farany ahafahan'ny fitsarana hoe miroso amin'izay hoe ampiakarina ny raharaha. Tokony tamin'ny fahavalon'ny volana May 2024 moa no natao ny fanomezana ny trano ary hatramin'izao dia mbola tsy misy tompony io trano io. Nambaran'ireo tompon'andraikitra trano fa efa mandeha avokoa ny fanadihadiana mahakasika io raharaha io amin'izao fotoana izao ary nametraka fitoriana na plainte contre X ny OGS. Raha tsy misy moa ny valon'ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity dia ho averin'ny OGS indray ny fisarihana.